toerana rehetrarehetra amin'ny secteur rehetrarehetra izahay mampafana satria zay no fifidianana vahoakanay iaka fotenaramiasa d'accord zay technicien manatsara fotsiny d'accord merci beaucoup voalohany eto moa zany misadresse amin'ny voalohany amin'ny vahoakany Mahajanga ary faharoa ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny zao toerana zao eto antapon-tanànan'ny Mahajanga zany hoe centre ville raha misy ny centre ville dia eto ny fony tanànan'ny Mahajanga ny tanàna taloha Majunga be apo andrefana dia ato Antanimasaja mandeha any Sotema Tanimalandy tanàna vaovao dia reto zany no eto ny fony eto no ampovoany amin'ny tanànan'ny Mahajanga zany hoe raha ny fampitam-baovao zay nandeha tamin'ny Omaly moa zany dia nanambara mazava tsara fa hoe hisy ny parc solaire atao eto ampovoany tanànan'ny Mahajanga eto amin'ity toerana zay hitantsika ty eto ny tsara ho fantatra tsy fanoherana be fahatany na fanoherana bontolo fa zao zavatra zao zany dia endriky ny fanimbana ny tanànan'ny Mahajanga ampodiko eto fanimbana ny tanànan'ny Mahajanga inona moa mahatonga ahy milaza fa hoe fanimbana ny tanànatsika ny fametrahana fotodrafitrasa eto ampovoan'ny tanàna za tsy contre ny fametrahana parc solaire eto atapo-tanànan'ny Mahajanga manana olana amin'ny délestage eto zany hoe tokony ampina 5 mégawatt no azonay tsy ny projet ny olana eto fa aoka zava zay zavatra izay fa nitoerana ametrahana any projet io resaka atsika fony tanànan'ny Mahajanga antapo-tanànan'ny Mahajanga zay no mahatonga hoe ametraka parc solaire aveo isika dia eto ampovoan'ny tanàna no anaovana an'izao manana toerana atsika Antanimasaja manana toerana atsika Aranta mbola Majunga ville zany manana toerana atsika Sotema Antanimalandy Ambondrona Amborovia mety anaovana an'izao fotodrafitrasa izao inona no tena olana eto atapo-tanànan'ny Mahajanga
Ny tena olana eto mahatonga ny tanàna ty potika amizao dia ny fivarotana rehetrarehetra na eo ambonin'ny trottoir na eo ambonin'ny arabe. Zany hoe olana amin'ny resaka tsena zany no olana eto tampon-tanànan'ny Mahajanga. Saribahana io olana io ary tsy misy mahasamy kitika ny olana amin'ny resaka tsy fampiantsena eto tampon-tanànan'ny Mahajanga. Raha olana zay dia inona ny vahaolana? Inona no mba vahaolana avy amin'ny faritra, avy amin'ny commune urbaine Mahajanga, avy amin'ny ministera izay voakasikin'izay resaka fandaminana tanan-dehibe izay. Zay no mampiteny aheto amin'ny mahasolo vavam-bahoaka. Mampafantatra nareo vahoaka ilaitsika ny fahazavana fa kosa tsy amin'ny toerana mitovy amin'izao. Satria ny zavatra mekapetraka eto dia ny tsena lehibe na ohatra ny terasendreo izy tia nalamina fotsiny koa dia nafindra eto ireo mpivarotra rehetrarehetra moron-dalana ireo dia tapitra ny olana ny fivarotana moron-dalana. Afaka amenazentsika amin'izay tanàna Mahajanga ity tsy misy intsony ny bordelika eto tampon-tanàna Mahajanga. Mba mirindra tsara mendrika an'izany chef de province izany ny tanànatsika satria tanàna mandroso anisan'ny mandroso amin'ny lafin'ny tourisme ny eto Mahajanga ary koa betsaka ny olona tonga eto mendrika fotodrafitrasa tsara zany eto. Nefa tsy hitatsika izao ametrahana plaque solaire zany eto. Rehefa plaque solaire no apetrakinao zany hoe toerana vidy zany tia dia zavatra foana no ipetraka eto. Hita amin'izao fa arabe ety. Zany hoe mila hitan'ny mason'olona zany misy zavatra zany eto nataon'ity fitondrana ity. Fa tsy hoe namaha olana eto tampon-tanànan'ny Mahajanga vao maika mametraka olana. Satria betsaka ny toerana araka an'izay nilazako teo zay mety ametrahana ny fotodrafitrasa io. Ka zaho eto zany manafatra anareo ny fitondram-panjakana. Ianao président de la république, zahay tsy mila asa hitan'ny masonay fa ny mamaha olana no ilainay. Satria ny zavatra ataonareo zany mila hita fa tsy mamaha olana. Jereo zao ty toerana lehibe mety anaovana tsena ty na tsena 4-5 mety atao eto tsisy olana aratsena eto tampon-tanàna Mahajanga tsy ataonareo. Fa zao zany zavatra mamaika anareo manao zavatra ho hitan'olona fa tsy hamaha olona. Inona no mba zavatra ilanareo anay mpitondra ty amin'ny faritra? Zay adresseko aminao monsieur le président de la république, premier ministre lehibe ny gouvernemanta, ary rehefa aveo zao miresaka ny ministre coach, inona no mba ilanareo anay mpitondra ty amin'ny faritra rehefa tsy ho jerenareo ihany ireo solombavam-bahoaka ato anatin'ny région Boeny mba faraparatsiny jerena ny solombavam-bahoaka eto tampon-tanàna Mahajanga voalohany. Roa zahay, zaho dia ny anankiray miara-dia aminareo, misy gouverneur eto, misy ben'ny tanàna eto. Tsisy fotony aby zany reo olo reo, tsisy ilana azy zany reo olo reo, tsy mendrika anoina ve reo olo reo? Tsy atokisanareo na olonareo aza tsy atokisanareo? Dia zany ve ny fampitezana mila petraka amin'ity firenena ty? Inona no ilanareo anay mpitondra ty amin'ny faritra? Satria zahay sady fa tsy mahandro, zahay tsy mandoatra, zahay tsy mizara, na mamafa kiraro aza tsy azonay koa. Mba tsy lazako na mamafa kabone tsy azonay koa. Fa nambanibaninanay zao zavatra atao zao. Zay zavatra atao aty amin'ny faritra rehetrarehetra tsy misy consultation, tsy misy fakan-kevitra, tsy misy fifampiresahana. Fa tonga dia hoe atao ty na tianareo na tsy tianareo ataovinareo tampon-tanàna eo. Mitovy amin'ny gymnase zay nataonareo tampon-tanàna eo nefa toerana kely zavatra ataonareo lehibe dia manimba zavatra. Zao koa zao nareo androany toerana tokony hanaovanay bazary eto zany hanala nireo fivarotana tsy manara-dalàna tampon-tanàna Mahajanga lasa tsy ho vitanay koa anao zao satria ametrahanareo zavatra hafa eto. Zay no mampitaraina eto efa trop loatra ny fanaovanana tsinotsinona indrindra zahay amin'ny faritra ty. Tsisy zavatra mba hoe ity no fanapahan-kevitra nay avy aty nampiakarina ambony agny fa zay zavatra tianareo atao tonga dia atao aty. Projet présidentiel io na présidentiel io na ministériel io na communal io tsara ihany ny fampiainy. Samy manana ny andraikitra ny tsirairay, tsisy ilana antsika tsony ane. Tsika mpitondra faritra lazaiko zao mahazo engano resaka eto fa ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara saika mitovy amin'izao ny fanapahan-kevitra. Dia azagaga zany raha mbola iaina mikorotana zany tanànan'ny Mahajanga, iaina ao anatiny hitatsika ny zavatra misy amin'izao noho ny akitsika n'izao fanapahan-kevitra zany zay
ho an'olo tokana, ho an'olom-bitsy zay tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa antsika eto an-tanàna ny Mahajanga. Ka zay no avako antsoavo eto mbola tsy tsara nareo. Misy toerana ranta, misy toerana tany masaja, misy toerana Sotema, misy toerana tany Malandy, misy toerana Ambondrona, misy toerana Amborovia anaovana an'ity zavatra ty. Fa ty mba tokony anaovana tsena ovaonareo fa mbola tsy tara nareo satria nanomaly nareo nanomboka ny asa zany hoe ty toerana ty tokony atokany commune hanatsarana an'izay resaka tsena zay mba ahafana manatsara ny ty tanàna Mahajanga ty. Mandalo nareo eo aleo mametraka zavatra tsara maharitra ho an'ny taranaka mampara mba sisany avy ao afara ao zany manatsara ny tapitanàna Mahajanga zay fa tsy vitanareo ny manarina azy am'izao. Zany hoe atao antony tsena, atao daholo ireo olona mivarotra amin'ny trottoir sy amin'ny lalana rehetrarehetra milamina ny tanàna Mahajanga, tsy misy ny embouteillage mba mivoaka am'izay ny hatsarany tanàna Mahajanga. Zay zany no andrasana amintsika, andrasana aminareo tompony andraikitra avy any ambony agny. Zay tompon'izao fanapahan-kevitra tsy niarahana izao. Aoka zava tsy naheno zahay ary tsy nalaina ny hevitra anay makasika an'izao fanorenana aty amin'ny faritra izao eto atapitanàna Mahajanga. Ka izay no ifampiresantsika eto tsy fitadiavam-banona fa proposition na defa tara le izy mba ahafahanareo mandinika hoe tombotsoan'ny vahoaka, tombotsoan'ny tanànan'ny Mahajanga no mampijoro anay fa tsy fitiavana fotsiny teny. Ilaina izany resaka parc solaire zany, panneau solaire atao eto zany hanampy ny herinaratra eto atapitanàna Mahajanga. Fa kosa misy toerana tsara atsika eto anaovana an'ity fodrafitrasa ity mba tsy hanelingelina indray ny fandaminana zay tokony atao amin'ity tanàna ty eto fa mandalo fasairanana atsika amin'ity fanarenana an'ity tanàna atsika ity. Nisy ny fanesorana mpivarotra teo satria efa manelingelina ny fifamoivizana tsy tody hatramin'ny farany satria nanolana tsisy toerana ametrahana azy reo. Esorina reo dia apetraka aiza. Zao misy toerana atsika kay naninona tsy amenazena dia findrato reo dia milamina ny fifamoivizana miverina amin'ny endriny taloha ny hatsarany tanàna Mahajanga. Zay moa zany no afatra apetraka eto ho an'ny vahoaka mba samy mahita an'izao fanapahan-kevitra tsy manaraka ny fenitra zao, fanapahan-kevitra zay tsy manaraka ny lôjika izao zay hitantsika eto. Ho hitanareo vahoakan'ny Mahajanga izao no zavatra misy. Vahoaka zay taloha na vitany tsikera hoe reto mpitorantsika reto ve marionnette. Am'izao fotoana izao reo tsy vitan'ny marionnette mbola boloko koa satria zahay taloha manome tsina zao zay mahita so de ho avy aminay ty tsina inona mba nataonareo fa mitsangana zahay zao tsy niera aminay ary tsy henonay ary tsy fantatray. Manana ministra coach tsika eto normalement tokony mahafantatra an'izany hoe misy olom-boafidy ato, misy olom-boatendry ato fa ianao mipetraka amin'ny toeranay ho androany raha pitso anao mety esorindreo na mahay misolelaka ohatra ninona anao mbola ho esorindreo amin'ny toerana io ao tsy voasambany anao no teo. Fa izao fanapakevitra zao fanambanimbaninanay aty zahay no fidiny vahoaka aty mahafantatra ny mahasoa sy ny mahatsara azy. Fa izao fanapakevitra fisolelahana zay nataonareo zao iverenonareo fa tsy mahasoa antsika. Afatra petrako aminazy ministra coach satria nareo tsy azo iresahana ianareo manao abus maro isan-karazany tiako apetraka zay le fisolelahana aso limite foana. Misy farany zava-drehetra fantako daholo reo manevra ataonareo amin'ity tanàna ty eto. Fa zahay kosa rehefa tsy tsara ny zavatra atao tsy maintsy miteny zahay fa izao zavatra zao manahirana ny meritreritra azy. Ka zay moa zany afatra ho anareo zany zay mifampiresaka amin'ny vatana filoham-pirenena sy premier ministre aoka ijerena toerana hafa ity mba hatokana ho an'ny tsena satria any commune ty toerana ity mba zavatra manampy ny commune no atao sady mampidi-bola no manala vahaolana amin'ity tanàna ity. Malalaka reo toerana zay nolazako zay afaka findrany ty projet ty fa hitanay vahoaka foana io fantatra ny vahoaka foana io misy asa vita sy mamahaolana amin'ity tanàna ty. Zay angambany no afatra tiako apetraka ho an'ny rehetrarehetra mba samia antsika sahia mijoro amin'ny zavatra mahatsara antsika rehefa zavatra tsy mahasoa antsika mahazo mandaa antsika fa tsy voatery hanaiky an'izao avy any ambony baiko avy any ambony. Eto ny olona rehetrarehetra mijery ny tombotsoany, ny ambonina napakevitra mijery tombotsoany, tsika ty ambany aty koa mijery tombotsoantsika koa. Mety ve? Rehefa tsy mety dia leo ady sahala. Ohatran'izay no ataon'olona mitondra tanàna fa tsy heny tompo. Ampatoriana nareo matory, atsangana nareo mitsangana, aongana nareo miongana. Ka fomba ahoana moa ampandroso antsika raha ohatra ianareo zay zavatra mety ataon'olona aminareo acceptenareo. Zay angambany izy
mazava ny teny tompona ndraiky teo parc solaire no atao eto ny ratsika malala i ratsika maheno engane mba hoendreo zay teny zay ary afindrandreo amin'ny toerana hafa ty projet ty mba hamaha ny olana zay menjady amitsika tamin'ny tanàna Mahajanga eto sotro anareo nanaraka hatramin'ny farany mazoko anareo